Tompoko lasy tompoko vavy ajaina dia faly tafiaraka aminao indray izay eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'ity takarivany talata fa 7 ny volana martsa 2024 ity kosatrimo 7 martsa ny androany dia ompana betsaka amin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny tolon'ireo mahery fo amin'ny 7 martsa 7 sy 750 indrindra ny vaovaontsika amin'ity takariva ity koa manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany toy ny isan-taona ary dia nanome voninahitra ny lanonana fahatsiarovana ireo mahery fo malagasy lavo nandritra ny tolony 7 martsa 720 tany Moramanga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny andindy makasika izay indrindra no entin'ny namana Christian Rakotondramanga sy namana Molatina Rarivosan. Tokony hotsaroana sy alaintaka atrandry ny finiavana nananandreo malagasy tamin'ny vanim-potoanan'ny torina ireny izay indrindra no safidianana aloha hevitra hoe mahery fo ny firenena fakatahaka ho an'ny taranaka ampandrosoana ny firenena tamin'ity fankalazana ny fahatsiarovan'ny tolom-panavotana 7 mars tamin'ity taona ity. Isika miray fo zay ny tena zava-dehibe imbetsaka tompoko lasy tompoko vavy no milaza fa ny tsampy eto amin'ity firenena ity dia ny tena ty tanindrazana matombola misy ireo fahalovana maro samihafa nolazaiky tereo ary androany dia misaotra ny reto ray aman-dreny reto mbola vavolobelona mijoro amintsika fa efa namoy ny ainy efa nanolotra ny ainy ho an'ny tanindrazana sy ny fitiava-tanindrazana ny malagasy. Misaotra anareo ny rinay dia mbola anomesan'Andriamanitra anareo fahasalamana mandrakareva ifanatitra amin'ny taranaka rehetra ifanatitra amin'ny vahoaka malagasy mba ilaza aminay fa fankatahaka ho an'ny taranaka ankehitriny izay nataonareo ho fampandrosoana ny firenena. Noho izay fankalazana indrindra dia tonga tany Moramanga tamin'ity maraina ity ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpiara-dia taminy ka dia nanome voninahitra azy ireo. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanaterana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo martiora teny amin'ny fasan'ny mahery fo teny amin'ny mozone ireny tamin'ity androany ity ihany. Hita ho zava-dehibe amin'ny filoham-pirenena sady nomeny lanja ihany koa ity andro fahatsiarovana ity satria dia nataony ambanin-javatra ihany koa izay fankalazana izay. Fanohitra ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena teo ny fitiava-tanindrazana marina toy nataon'ny Raseta Lavoangy ary Rabe Mananjara sy namany tamin'izany ka tokony ataon'ny malagasy tsirairay avy eo fitaratra ty aoriana araka nambaran'ny filoha ihany.